La 4G Batelma vous présente Ni Vaovao. Telo volana mahery kely mialohana natanterahana ny fifidianana filoham-pirenena. Nanao antsoava an'ireo kandida ho anao sony hiambarany ho pacte des candidats ny CENI. Tsy mahatokony fahendren'ny mpanao politika malagasy fe zany ny CENI. Tsy namaly ny fiantsony nataon'ny Bianco ny akamaroan'ireo solombavamboaka voaroroy tamin'ny raharaha kolokolo nandritry ny fandalinan'ny lalam-pifidianana. Solombavamboaka fito tamin'ireo 12 nantsona ihany no namaly ny antso hoy ny taledenial'ny Bianco. 20 miliara ariary marina veny ristorina tokony alohan'ny tetikasa Ambatovy atao anatin'ny 5 taona hoy ny pahay toe-karena iray izay nanovany fanadinina tamin'ity androany ity. Amin'izao fotoana izao manana anjara toerana lehibe amin'ny fifaneseran'ny tanora ny emoji, sary izay entina anamorana ny fanehoana fihetsem-po. Tsy ankasitrahana ireo mandreny kosa ny fampiasana azy be loatra. Maresaka iresa-pirenena kosa indray dia mitaky ny tombotsoa maro azo avy amin'ny fitrandrahana ny solontan'ny irakianina. Efa naharitra 2 herinandro izao no nitokona ny tany amin'ny faritra atsinanan'ny Irak. Fitokonam-bahoaka izay mihamafy hatrany. Natsipiriny ireo avy hatrany ary. Miarabanao indray tonga soa indray eto amin'ny fotoanan'ny fampalalam-baovao eto amin'ny Kolo TV ka manasanao ary anaraka izany hatramin'ny farany. Nisy atarantsika ny vaovao amin'ity alina ity dia tontolon'ny fifidianana 3 volana mahery kely. Mialohana natanterahana ny fifidianana filoham-pirenena manao antsoava ho amin'ireo kandida mba hanao ny soni amin'ny ambarany hoe pacte des candidats ny CENI. Tsy mahatokony fahendren'ny mpanao politika malagasy ary ve zany ny CENI fanadina rarysona ihany. Efa ho roa taona lasa izay no nametraka ny tokony hisian'ny fepetra raisan'ireo kandida rehetra efaninana mandritra ny fifidianana ny CENI raha hanambarany filohalevitry ny CENI Rakotonarivo Tery izay mamita iraka ny Toamasina ankehitriny manoloana ny fiantsoan'ny CENI ireo mpanao politika sy kandida hiatrika fifidianana natanteraka fepetra iraisana sy fanekeny rehetra hisian'ny filaminana mialoha mandritra saoria amin'ny fifidianana. Vao izao moa no nametraka an'izay tokony hisian'ny fepetra iraisana sy ifanekeny ny kandida rehetra mandritra ny fifidianana izay ny CENI fa efa ho roa taona mahery kely zao no nisy ny fifampiresahana napetraka ny fivorian'ny mpanao politika rehetra mba ahatongavana amin'izay fanaovana sonia fifanarahana, hamaritana ny fihetsika ifanarahana sy ny fitondran-tena mendrika mandritra ny zotra-pifidianana rehetra izay. Kanefa dia tsy totosa hatramin'ny farany tsy vita izay fanaovana sonia izay hatramin'izay no ny antony maro samihafa. Ka amin'izao fotoan'izao dia mahita ny CENI raha mijery ny zava-misy rehetra iainantsika amin'ny lafiny politika ary raha mijery ihany koa ny mahazava-dehibe ny fifidianana ohatrantsika ity dia tena ilaina tokoa izay fifanarahan'ny mpanao politika rehetra na ny kandida rehetra mialoha ny fifidianana izay. Ny tanjona moa zany dia mba hametrahana tontolo manodidina milamina mialoha, mandritra ary aorianan'ny fifidianana. Efa misy ny lalàna mamaritra ny code de bonne conduite d'éthique politique électorale. Saingy tsy mahatoky loatra ny anajamy mpanao politika malagasy ny lalàna ve ny CENI no mahatonga azy mampiantso ty fifanekeny samy kandida sy mpanao politika malagasy ity manome fanazavana trano ny filohalevitry ny CENI. Ka izay eto anivon'ny CENI moa zany zao dia efa miezaka ny hanafainganana n'izay fanaovan-tsony izay. Marina moa fa efa misy ny lalàna
mamaritra ny code de bonne conduite et d'éthique politique électorale io fa saingy ho anay eto anivon'ny zany de heverinay fa hahomby kokoa raha ohatra ka ny mpifaninana mihitsy no mifanaraka mifanao sonisy satria raha voalalana manko de ohatrany hoe heverina fa baiko zay na hoe fanasaviana zay na hoe tsy mety atao zay mitotso sitrapony le olona. Akoatra ny fametrahan'ity fifanekeny candidat sy mpanao politika volavolainy seny ity dia mbola mahabe resaka ny olom-pirenena hatramin'izao. 3 volana mahery kely mialohan'ny fifidianana filoham-pirenena izao, ny fisihan'ireo mpiasam-panjakana nanatitra sambangaika ny Tivomera maleo tena amin'ny samy fifidianana ity. Zay mahabe ay tokoa ny olona ny amin'ny mety hisino fironana na ny fitongolanana any amina candidat. Fironana sy fitongolanana zay mety tsy hahatonga ilay fifidianana ho eken'ny rehetra. Ny fanatotosana fifidianana andraisan'ny rehetra anjara, madio, mangarahara ary ho eken'ny rehetra amin'ny vokany, anefa no antoka lehibe ho an'ny filaminana sy fitonian'ny firenena ahafahana amin'izay miroso amin'ny fampandrosoana tena izy. Mahakasika ny fifidianana filoham-pirenena izay hatrany dia nanambarany teo anivon'ny samifina tamin'ity androany ity fa mafisina ny fanaramaso ny vola ampiasain'ny candidat mandritry ny fifidianana. Miantarandriana. Niteraka resabe hatramin'izay ny fitoban'ny vola ampiasain'ny candidat amin'ny fampielezan-kevitra mandritry ny fanatotosana ny fifidianana. Ho amafisina malohan'izany ny fanarahamaso ireo candidat hirotsaka amin'ity fifidianana filoham-pirenena tontosaina amin'ity taon'ity, hoy ny tale jeneraly ny samifina androany. Raha vao tsy misy mangarahara eo amin'ny fivezivezen'ny vola ampiasaina eo amin'ny fampielezan-kevitra, ny andohan'ny vola, ny olona manome ny vola ary ny compte manodidina an'izay dia mitombo zany mety hidirana vola izay avy amina fandikan-dalàna na vola maloto moa ny antsointsika azy ao anatina raharaham-pifidianana. Zay zany hatramin'izao dia mamerimberina foana ny anatevenana an'izay fangarahana amin'ny vola izay ampiasaina amin'ny fifidianana izay mba tsy ho fifidianana safidy-bahoaka ny zavatra izy ary indrindrandrindra mba tsy hidiran'ny vola izay avy amina fandikan-dalàna ho ampiasaina amin'ny fifidianana dia rehefa avy eo ahafahana mamilivily hevitra rehefa tonga amin'izay toerana ametrahana azy ny mpitondra. Hatreto tsy mbola mahafa-po ny vokatra amin'ny fanadihadiana samihafa mikasika ny famitsim-bola mivezivezy eto amin'ny firenena. Tsy ahafahana mahazo vokatra mihoatra ny efa hita raha ny fanazavana ny lalàna feh izany miatra ankehitriny noho ity farany izay azo lazaina ho tsy mifanaraka amin'ny toetrandro intsony. Raha maro ankoatra ny fifidianana nefa no mety voakasika ny famitsim-bola na fampiasana vola maloto izay. Isan'izany ny raharaha fakanakeriny izay nirongatra tato ato. Fifandraisana fakanakerina vao miresaka fakanakerina moa zay dia takalinaina vola zay, vola atao takalinaina dia mametra-panontaniana ny maro hoe aiza ho aiza ny fandraisan'izay amin'ny asan'ny samifina. Ny firenena raha vao ahitanao famitsim-bola, ahitanao kolikoly dia ahitanao an'ireo fandikan-dalàna hafa isan'izay ny takalinainao zay mananify anay zahay nefany dia aleoko dia tsorina fa voafetra dia voafetra ny fahafahanay mihetsika noho ny lalàna izay efa lany andro efa teneniko raha mbola io lalàna iasantsika amin'izao io no iasana dia voafetra ihany ny samifina. Tonga teto tamin'ny 4 isan'ny lasa izay ny mason'ny samifina ny nandrafitra volavolan-dalàna vaovao. 7 tany an-tana fitondram-panjakana izay lalàna izay dia tany dia hatramin'izao eny amin'ny antenimera-pirenena ilay lalàna. Raha nitatitra farana ataon'ny samifina tao anatin'ny enim-bolana voalohany taona 2024, misaraka amin'ny 20 ny raharaha mampanahy ary ny hanaovana fanadihadiana na déclaration d'opération suspecte ndraisy nisy teo anivon'ny samifina. 13 ny déclaration de transaction en cash, 13 ny antota taratasy nahazoana angom-baovao mifandray amin'ireo efa anaovana fanadihadiana, 4 ny mikasika ny fampitam-baovao sy ny fahazoana angom-baovao ary 300 ireo mangataka fanampim-panazavana. Raha 5 amin'ireo nanaovana fanadihadiana ny volana janoary ka hatramin'ny volana jona teo no lasa teny amin'ny parquet. Manamafy ireo tarehimarika ireo ny amaroany tranga famitsim-bola misy eto amin'ny firenena. Ho an'ny fandoavan-ketra fotsiny ohatra araka ny tatrany taona 2024, mahatratra hatramin'ny 13 miliara ariary ny ambony indrindra tamin'ny tsy fanaran-dalàna izay. Nisy androany ny fanaovan-tsony mpiara-miasa tamin'ny samifina sy ny teo anivon'ny sampandrarany hetra.
Lafy mavaoafa kosa indray dia tsy namaly ny fiantsonana nataon'ny Bianco ny akamaroan'ireo solombavambahoaka voaroroy tamin'ny raharaha kolokolo nandritra ny fampandanina ny lalam-pifidianana teo. Solombavambahoaka 7 tamin'ireo 40 natsoina ihany moa namaly ny antso ho ny talediralin'ny Bianco. Fanadaniana mampionina Rakotoarson. Tsy misy fivoarana vao maika aza miemitra ny toeran'i Madagasikara raha eo amin'ny tany fanaovana kolokolo 420 amin'ny 100. Saika ny seha-panjakana rehetra mihitsy no ahitana izany amin'izao fotoana izao. Aman-taona maro izay no nijoroan'ny Bianco teto Madagasikara, betsaka ihany ny raharaha nandalo tato amin'ny Vaovao tena miady amin'ny kolokolo ity, saingy be ihany koa ny minitsy manisy asiny na lanjany azy io, indrindra ireo olona manana andraikitra ambony eto amin'ny firenena, voaroiroy amin'ny fanaovana kolokolo. Anisan'izany ny raharaha fiantsonan'ireo solombavambahoaka izay voaroiroy ho nanao kolokolo tamin'ny fampandaniana ny lalam-pifidianana, tsy namaly ny fiantsonana nataon'ny Bianco ny akamaroan'izy ireo. Misy tamin'ireo solombavambahoaka voakasika izay efa nantsona dia efa vita fanotorana. Mbola misy kosa nefa no mbola tsy mamaly ny fanotorana ny fiantsona azy dia mbola ho amerina zany fiantsona izany amin'ny herinandro ity na amin'ny herinandro ambony mba ahafahana mahazo ilay fanadihadiana mikasika an'izao. Ny tena marina mazy dia izay aloha dia mety hoe tsisy antony tokony handavana ny fiantsona izay tonay satria raha tsy nanao tokoa ireny olona ireny dia tokony didiny mitondra fanazavana eo anatrehan'ny birao eo anatrehan'ny Bianco izay tsy nanao fa zao ny fiarovan-tenanay fa tsy natsonay angamba tamin'ny tany vaky voalohany natsonay dia ngamba 7 tamin'izay no tsy namaly mbola ho averina zany na fiantsona. Andrasana arak'izany ny mety ho toy n'ity raharaha ity sy ireo raharaha maromaro hitazonina tompona andraikitra ambony eto amin'ny firenena izay voalaza fa efa andalam-panadihadiana ny antoto taratasin'izy ireo raha ny fanampanazavana azo avy tamina tompona andraikitra ny Bianco nandritry ny fanaovantsony fifanaram-piara-miasa eo amin'ny Bianco sy ny sampana fivondronana laika izay tafiditra amin'ny rafitra anatiny hiady amin'ny kolikoly. Mahakasika ireo hetsika sindikaly kosa indray dia tsy nahitana marimaritra iraisana ny fionana ny sindikan'ny mpampianatra sy ny solotenan'ny praiminisitra omaly hariva hoy ny nambaran'ireo sindika. Ny fanambaran'ny minisitra ihany no nivoatra tamin'ny fanambarana ny fiadidian'ny primature. Fanadiny Fezora Valy. Manoloana ireo hetsika sindikaly sy fitakiana maro amin'izao fotoana izao, namoaka fanambarana ny fiadidiana ny primature mikasika ny fitakiana ny mpampianatra, natsidiky ny praiminisitra ireo fehi-kevitra sy vahaolana tapaka niaraka tamin'ny komity teknika manoloana ny fitakiana izy ireo tamin'ity fiandohany ity volana jolay ity. Ireo fanapaha-kevitra ireo raha tsy ahivina izay tsy nahafa-po ny mpanabe antony itoizan'ny fitakiana izy ireo hatramin'izao. Tsy nisy ihany koa ny vahaolana raha ny fanazavana tao aorian'ny fionana tamin'ny solotenan'ny praiminisitra. Omaly ny fionana tamin'ny solotenan'ny praiminisitra mikasika ny amahana ny olana fa hatreto aloha izany ny vahaolana narosony zareo amin'ilay tsy mahafa-po anay mbola ilay tamin'ny voalohany iny ihany tsy misy fiovana miziriziry amin'izay heviny izay zareo dia toy ny tolona hatreto. Ny maraina teo ny roatra nanodidina ny lalana anosy sy ny hanamanjery mpanjakana ireo mpampianatra ary ny azo ny ministera ny fanabeazam-pirenena. Raha nambaran'izy ireo na teo aza ny naotsy mametra ny tokony hiverenan'ireo mpampianatra hiasa dia tsy hitsahatra ny tolona. Eo anatrehan'ny note de service nalefan'ny ministera fanabeazam-pirenena izay hoe tsy maintsy miditra an-tsekoly. Androany ny mpanabe rehetra raha diarysay dia andraisana fepetra dia izay ny antony vao maina tonga anay marobe anehoanay nanakananay any arabe mihitsy anehoanay fa tsy manaiky an'izany amin'ny mpanabe rehetrarehetra manerana Madagasikara. Tsotra ny amin'ny fitakinay tsy mila voatsiary izay fa ny karama mpanabe tompoko dia farany ambany indrindra amin'ny karama mampiasa-panjakana. Tsotra ihany mba angatanay farafaratsiny mba mitovy avy ireny ny asan'ny fanabeazana. Manoloan'izany mbola baraingo tanteraka ny mikasika ny fanatotosana ny fanadinam-panjakana fa minonafo avy amin'ny fanjakana kosa no
andraisan'izy ireo ny fisian'ireo mpampianatra avy amin'ny tsy miankina misalovana ny asan'ireo mpampianatra raha ny fanazavana. Reny zany aminay mifandraisanay azy dia mbola karazana famonoana hafa ataon'ny fanjakana amin'ny alalan'ny ministera fanabeazana. Famonoana hafa zay ny fanambanina ny mpanabe zahay no mahafantatra ny asanay, fantatra taizany programa no nijanona manana ny méthode ny mpampianatra tsirairay ka tsy tokony isy mpampianatra hafa isalovana ny asany. Sanatria tsy mahay asanay zahay. Raha voavaly androany dia androany fitakinay dia mianatra manomboka miasa zay rapitso dia rapitso ihany. Fa raha tsy voavaly androany ny fitakinay mahafapo am-panabe dia mbola mijanona mitokona ihany ny mpanabe mandra-pivaly an'izay. Raha sanatria an'izany misy ny tsy fanaovana ny fanadina-mpanjakana dia tsy mpanabe tompoko ny tompona andraikitra ny amin'izany fa ny fanjakana. Fanohizana ny fandoavana ny avancement, ny fandoavana ny tambin-karama 5,4 ariary amin'ny volana oktobra izao ho an'ireo mpampianatra mpiasa-mpanjakana, 5,4 ariary tambin-karama mikasika ny tsaoka aloha amin'ny taona 2012 ariary 5 ariary tambin-karama samihafa momba ny fampianarana sy ny trano fonenana aloha amin'ny taona 20 ariary. Asondrotra kategoria 3 sy 4 ireo mpampianatra nivoaka tamin'ny ivitoerana manofana ho mpampianatra na ny INFP amin'ny volana janoary 2012 ariary. Azo bonification d'avancement arakaraka ny fahelan'ny fotoam-piasany ireo mpampianatra frama voaray ho mpiasa-mpanjakana ary ampitomboana 7 ariary ireo mpampianatra frama ho raisina ho mpiasa-mpanjakana ho an'ny taona 2012 ariary sy 2012 ariary. Ireo raha tsy ahivina ny vahaolana avy amin'ny fitondram-panjakana izay toeriny ireo mpanabe hatramin'ny farany. Mahakasika izay tolona syndikaly izay hatrany dia lainga no nambaran'ny ministra ny postra ho ny syndikan'ny mpiasa eo anivon'ity ministera ity mikatso tanteraka ny asa amin'ity ministera ity fa tsy araka izay nambaran'ny ministra nanamafy koa ireo syndikalista fa tsy mila ny ministra hijanona amin'ny toerany izy ireo fa nadiva izoro faly hatrany. Zay miasa, za dia miasa ara-dalàna isanandro tonga am'biraoko sy ny staff rehetra. Secrétaire général, directeur général, directeur miasa daholo. Mpiasa aloha, mpiasa ny ministera amresahana dia misy an'izay fitokonana an'izay. Izay no nambaran'ny ministra ny postra sy ny fifandraisan-davitra ny herinandro lasa teo raha nanontaniany ny mpanao gazety mikasika ny fitokonan'ireo syndikan'ny mpiasa eo anivon'ity ministera ity sy ny famahana izany. Ankelany nefa lainga ny voalazan'ity ministra ity raha nambaran'ireo syndika androany izay nilaza fa mihitsoka tanteraka ihany koa ny asa ao amin'ny ministeran'ny postra sy ny fifandraisan-davitra. Tsisy asa mandeha na ny engagement na ny inona tsisy asa mandeha satria tena ao mitokona tanteraka ny mpiasa. Raha hoy izy miteny hoe misy mpiasa vitsivitsy ny asa na zay filazany azy any ambadika any dia ny zavatra teneninay dia izao azo antoka 100 isan-jato kiatso tanteraka raha ny eto amin'ny ministeran'ny postra sy ny fifandraisan-davitra. Fa ny akoatran'izay dia lainga fafy fampandriana disa ary fomba fiadiny foana manao an'izao lainga isan-karazany izao. Nanamafy ihany koa ireto mpiasa ireto fa tsy misy ny finiavana mahana ny olana lazany tsy emitra amin'ny fitakiana ny fialan'ny ministra izy ireo. Tsy misy mihitsy ny hoe fijerena diky zany fa maneho tsy firarahina mihitsy ilay tolona ataon'ny mpiasa eo ambany fifehezanao. Manaporofo zany fa tena fahalemena tanteraka ho an'Andriamatoa ministra satria raha zavatra hafa ny tokony mba nandrasana taminy dia teny ohatr'izany foana ary anavinaviny zany aminay ary vao may manamafy zahay fa na inona dia tsy azona ekena mihitsy nipetrahany amaranty eo amin'ny toerany fa tsy maintsy mialatra amin'ny farany izy. Ankoatr'izay tao anatin'ny fanambarana navoakan'izy ireo androany dia nilazany teo anivon'ny fiadidiana ny primature fa tsy misy ny ezaka hifanantona avy amin'ny ministera sy ny syndikan'ny mpiasa hifampiresaka mahana ny olana izay misy eo amin'izy ireo. Hetsika izay tokony hainga amin'ny tompon'andraikitry ny ministera raha ny fanambarana trany. Raha zohina nefa fanapahan-kevitra tamin'ny fandrafetana ny gouvernemanta ankehitriny no fototra ny avian'izao olan'izao na ny clé de répartition izay nanendrena ny mpikambana amin'ny gouvernemanta Tsay Christian. Isan'ny fitakiana natao teny an-kianja raha tsy ahivina ny tsy sy ny fiverenan'ireo ministra HVM teo aloha sy ireo piray petsapetsa amin'ny mpitondra. Ny ministra Maharanty Jean de Dieu raha tsy ahivina dia notakiany ny mpiasan'ny ministera misahana ny asa-mpanjakana sy ny lalana sosialy IAL ary izao mbola takiany ny mpiasan'ny ministeran'ny postra sy ny fifandraisan-davitra IAL izao ihany koa.
Zay mahakasika ny hetsika syndikaly fa lafim-baovao hafa kosa indray dia tsy misy fahazoan-dalana avy amin'ny commune izany na ihany koa avy amin'ny ONE ilay fandoroana fako sy goudron etsy amin'ny fokontany Andotam-penaka voalohany hono teo anivon'ny CDA Fanadiny Mikael Armarona. Efa nisy ny dingana rehetra nataon'ireo solotenan'ny mponina ary ny solotena mpiasa eo anivon'ny CDA mahakasika ity fandorana fako, sachet ary goudron eto Andotam-penaka ity. Araka izany dia efa nandalo teo anivon'ny ONE na ny Office national pour l'environnement izy ireo nitady ny fahazon-dalana mahakasika ny étude d'impact environnemental an'ity orinasa ity. Ankoatra izay dia tsy mifanaraka ny voalaza ao anatin'ny code municipal d'hygiène an'ny commune Renivohitra ihany koa ny ataon'ny orinasa araka ny voalaza ao amin'ny andininy 520 milaza hoe ny fandorana ny fako amin'ny fomba rehetra dia voarara raha tsy nahazona lalana avy amin'ny commune Antananarivo Renivohitra kanefa tsy nisy lalana avy amin'ny ONE. Hoy ny mpikamana iray ao amin'ny CDA. Satria efa BDB, ministera BDB nefa notetezinay CDA ny arahana tany mponina saingy tsy nisy vokany mihitsy izany hatreto. Raha fatarana hoe tsy manana permis environnemental io orinasa mahery io dia nantany tany anivon'ny Office national de l'environnement izay na tany ny ministeran'ny tontolo iainana fa tsy manana, tsy misy ary tsy anaty listra ihany koa izy afaka hitrandraka eny anivon'ny industrie. Nantany ihany koa izay ny reto mpiara-miasa ireto fa tsy ananany izay permis environnemental izay. Ny zavatra nampiseho zany dia ohatran'ny carte de visite kely reny, tsy haiko ny statistique ave sa fandoava-ketra tsy fantatro fa tsy homeny tsara ho jerena zany izay zavatra izay. Mitohy hatrany araka izany ny fandorana fako, sachet sy goudron ataon'ity orinasa ity isan'andro raha ny fanazavana hatrany. Manoloana izay tsy sahy maneho ny heviny ireo mponina noho ny fandrahonana avy amin'ilay olona tompon'ilay orinasa izay voalaza fa manana namana akaiky ao amin'ny mpitandron'ny filaminana. Matahotra ny olona amin'io an'io satria misy menace ataon'io rangahy io zany amin'ilay fokon'olona. Raha vao misy zany fitarainana ataony dia toriko any amin'ny CTM nareo ary efa nahita ny masonay sy mason'ny reto komity mpitantana ireto fa vao misy olana kely dia efa reny camion maitsomaitso kely reny ndray tonga manantona ny eo ary izay tena irairay mihitsy hoe namany akaiky ny commissaire ao amin'ny 7e arrondissement mampamitra-pantaniana be ne zany zavatra efa tsy mety ve ny ataonao dia le namana en tant que hoe namana ve ianao mbola hiary zavatra tsy rariny ihany ao anatin'io tantara io. Mierina ny taona nanaovan'ny mponina hetsika noho ity tranga ity. Ary hatramin'izao tsy nisy fandraisana andraikitra na teo aza ny fitarainana efa nalefany amin'ny préfecture, ny ministeran'ny tontolo iainana, ny ministeran'ny indostria, ny commune Renivohitra. Ny setroka manenitra nefa mitohy sy miparitaka isan'andro izay miteraka aretina ho an'ny mponina manodidina indrindra fa ny zaza. 20 miliara ariary marina ve ny ristorina tokony alohan'ny tetika asa Ambadive ao anatin'ny 5 taona ho ny mpahay-toekarena iray izay nanaovana fanadinena tamin'ity androany ety. Etsak'ila an'izay moa dia ilaina ny fangarana tanteraka ny fitantanana ny vola io mba hisian'ny fampandrosoana marina na anivon'ny commune sy ny faritra voakasika izay miantarandrianay. Mitotaly 20 miliara sy 7,7 tapitrisa ariary ny ristorina avy amin'ny tetika Ambadive nanomboka ny taona 2024 ka hatramin'ny taona 2024 teo. Vola izay 200 fanondrana nisy nanomboka ny isian'ny sy ny tetika asa. Noho ny tsy fafehezana amin'ny antsipiriny mikasika ny fanondranana amin'ny tetika io, hatreto tsy misy ny manamarina raha toa ka marina ny tarehimarika avoakany eo anivon'ny tetika Ambadive hoy ny mpahay-toekarena nanaovana fanadihadiana. Fanjakana malagasy ve tena mahafantatra marina hoe firy ny exporté akoatra ny déclaration ataony Ambadive. Ny olana ane zany tsika ve mahafehy an'izay. Fahafantarako azy tsy mivaliny satria zay déclaration ataonao déclaration ataony. Satria ny fitaovana contrôle rehetra ty amin'ny côté tamalagasy ane tsy misy. Na resaka qualité de production mandeha zany na resaka iny on n'a rien en termes de contrôle. Fa tsika zany sur la bonne foi d'Ambadive no esan'ny fanjakana gasy amin'izao fotoana. Le vola resahantsika io ve io marina ve ny tena totalim-bola amin'ny redevance. Mbola mila mangarahara tsara koa hoe firy taona zany ny exporteny mahatonga an'io. Satria ny tsara fantatsika ane dia zao hoe akoatra ny produit nickel cobalt misy sous-produit koa amidy ohatra hoe cuivre.
rehefa aingo anisan'njato ny ristourna ho an'ny collectivité décentralisée izay commune, faritra, faritany. 10 makany amin'ny Fonds national de péréquation sy 10 makany amin'ny collectivité décentralisée voakasika. Ilaina malohan'izay ny sy ny fangararana amin'ny fitantanana ireo vola ireo. Io zany mila fanaraha-maso akaiky io na ny vahoaka na ny fiarahamonim-pirenena na ny olom-boafidy satria vola be ne zany zao miditsy amin'le commune. Reo commune reo zara raha niaina tamina subvention lasa manana ataontsika hoe vola be tantanana. Le vola zany zao tokony anaovana resaka fampianarana, anaovana resaka santé, anaovana resaka fambolena, anaovana zany mbola tsy tarany le volany mbola tsy débloqué satria le volany mbola any Ambatovy fa mbola vao débloqué. Tokony misy manuel de procédure zany mazava amin'ny teny gasy mazava afahan'ny vahoaka manara-maso an'io resaboly io. Zany rehetrarehetra zany ve efa vonona avokoa raha zany misy fanodikodinana be io vola rehetrarehetra io. Isan'ny azo ny vola ohatra ny commune Ambohibary izay azo 10 miliara ariary, faritra loatra Mangoro mahery ny 7 miliara ariary, faritra Tsinanana azo mahery ny 9 miliara ariary. Amin'ireo vola azo ireo atokana hananganana foto-drafitrasa ny 700 isanjato, 300 isanjato atao amin'ny kitapom-bola entina mpandehanandraha raha-mpanjakana. Androany ny fankalazana ny andro iraisam-pirenena momba ny fitsarana iraisam-pirenena. Tsy misy tombontsoa ho an'ny Madagasikara ny justice internationale raha ny fanehoan-kevitry ny manam-pahaizana raha tsy mitongilana ity fitsarana ity raha nambarany efa tokony eo am-pelantanan'ny malagasy ny Elise Pars fanadiny Yonina Saina. Tsy fanekena ny tsy maty manota, ny famonoan'olona sy ny fandripana ny mpiray-tandrazana, ny kolikoly avolenta. Ireo amin'ny ankapobeny no raha-mandalo eo anivon'ny fitsarana iraisam-pirenena any Lae Pays-Bas. Tsy misy tombontsoa an'ny firenena andalam-pandrosoana ny fisian'ity fitsarana ity, fa isan'ny fitaovana ampiasain'ireo firenena-dehibe ho tombontsoany raha nambarany manam-pahaizana amin'ny fifandraisana iraisam-pirenena. Tsy dia hita loatra ny tombontsoa antsika satria ireo firenena-dehibe no mametraka ny lalànany. Ka ny zavatra misy eto amintsika na misy fanonganam-panjakana na misy kolokolo avolenta iraisam-pirenena dia modina tsy hita izany zavatra satria ny tombontsoan'ireo firenena-dehibe ireo ny aka hatrano ny arentsika no mamahy azy fa dia atao hoe anasazy ny ranona sy ranona tsy dia mamaky azy loatra zany fa ny tombontsoa ara-toe-karena sy ny tombontsoa ny ahafahany petraka amin'ny toerany firenena-dehibe azy ihany no zava-dehibe. Porofon'izany raha ny faneho-keviny hatrany, efa tokony nampiatra ny fanapa-kevitry ny firenena mikambana ny amerenana ny Elise Pars ao amin'ny Madagasikara, ila Frantsa raha ny fanazavana. Tsy resaka fotsiny afa-tsy ny verina amin'ny renosy kely ireo ohatra resaka Elise Pars moa filazan'ny frantsay azy efa voalaza ny Assemblée Générale Nations Unies fa atsika io ary tokony fampidinika amin'ny frantsay amin'ny famerenana azy fa nitsakitsahana an'izay zoantsika izay nefa dia efa fantatsika fa amin'izao fotoana izao dia maro ireo kompania mitrandraka sahady ny arembe, pétrole, gaz, charbon izay misy any amin'ireo aiza ny fitsarana iraisam-pirenena izay dia efa ohatra anankiray lehibe tsy rahahina ny tombotsoan'ny Madagasikara velively. Raha tsy ivona, ny 17 Jolay 2027 no tafajoro ny CPI na ny Cour pénale internationale tany Rome. Nanomboka teo no marina isaky ny 17 ny volana Jolay ny andro iraisam-pirenena ho an'ny justice internationale. Atolotra anao indray ary ny pejiny tokavaritra aorenan'izay dia ny vaovao misongadina hatrano omena anao. Ao anatin'izany moa ny tontolo ny tsy fandriam-pahalemana any Malaimady. Eo ihany koa ny mahakasika ny asa samiavaka dia ny polisage izany. Rehefa avy eo ary.
Profite des bonus sur les offres Telmanet. Tape le dièse 322 étoile 8 dièse. Telma, sa fitque numéro 1 malagasy. Vibrez au rythme des couleurs Orlac. Orlac, c'est une large gamme de peintures pour vous accompagner dans tous vos projets de rénovation, d'aménagement et de décoration intérieure et extérieure. Avec Orlac, réinventez la décoration de vos espaces et objets préférés. Retrouvez Orlac partout à Madagascar. Orlac, osez la qualité. That's Joe Paterno, the winningest coach in college football history. Dad, did you know about Jerry? Longtime coaches Jerry Sandusky is charged with sexually abusing 8 boys. 40 news organizations want to interview you. You're the only reporter who's followed this thing. Who met with McQuarrie? Paterno, Schultz, Curley. People think that you knew about all of it. How come no one's talking about the second mile? Jerry started this charity. Hundreds of children. Thousands. Thousands. You should say what McQuarrie told you. He was distraught. It didn't make sense. People need to hear from you. What did the kids say happened? Araky ny fampahafantarana teo hoe dia paternao izy indray noronao tsara raha tsika anioalina eto amin'ny Kolo TV. Araky ny fanambara teo dia nanao be fiafy tany Malaimbandy ny teo anivon'ny gendarmerie ny fiafarany herinandro teo manoloana ny firongatry ny fakanakeriny tany an-toerana. Miandry arak'izany ireo mponiny sy ny vahaolana maharitra ho an'izay tsy fandriam-pahalemana izay onona saina. Ho fantatra tsy ela ny tompon'antoka tamin'ny fakanankeri ny sesesy tao Malaimbandy hoy ny ben'ny tanàna ny an-toerana nandritra ny tafatafa tamin'ny mpanao gazety tamin'ny ity androany ity. Efa nisy ny fepetrany raisina manoloana ireo fakanankeriny ary efa nisy ny voasambotra raha ny fanazavany. Fepetrany raisina moa zany misy progression élément avy amin'ny GSI Sakara, misy progression militaire koa avy any tulaire de ho renfermena mihitsy zany le insécurité au Malaimbandy ho saromina ro dahalo ro amin'izao fotoan'andro zao zany tsy voacontrôle an'le chef fokotany intsony ny campement illicite de ny éradication hoe foanana tanteraka daholo zany reny tanàna illicite reny amin'ny alalan'ny force d'intervention de la gendarmerie. Mandeha koa moa zany ny renseignement Malaimbandy amin'izao efa betsabetsaka ihany ny renseignement azo efa nisy ny arrestation, nisy ihany koa ny accrochage niaraka tamin'ny dahalo. Miandry ny valin'ny fanadihadiana tanterahany eo anivon'ny gendarmerie dia ivoaka ny tompon'antoka tamin'ireo fakanankeri ny sesesy tao Malaimbandy ho iatrany ny fanambarany. Efa nifandray tanana ary ny fampiresaka ary nametraka tsara tompon'andraikitra fanjakana rehetrarehetra. Tsisy kolokolo tsony io, tsisy intervention tsony io fa mipetraka mazava tsara hoe ampiarina ny lalàna araka ny mahalalàna azy zay. À long terme zay zavatra zay fa tsy hoe à court terme. Efa misy anarana voatonona ary izay mahatonga ny force d'intervention de la gendarmerie nationale tonga any sy zareo avy eo amin'ny DSR. Ny DSR moa spécialiste anatina recherche zareo dia efa mandeha ny dossier amin'izao sarotra moa ny anonona anaran'olona eto satria lasa mi-enfreindre le enquête na gendarmerie fa ato tsy ho ela dia ho azontsika ny tena tompon'andraikitra voalohany amin'ny fakanakeriny sy ho tsy fandriam-pahalemana ao anatin'ny commune Malaimbandy io. Andrasana amin'izao fotoana izao izay ho valy ny fanadihadiana ahafantarana izay atony-kotrika ny fakanakeriny sy ny tsy fandriam-pahalemana ao Malaimbandy izay namoizana ain'olona manodidina ny 10 tato anatiny iray volana araky ny tatitry ny gendarmerie avy any an-toerana. Raha tsy ivona, voatery niara tany an-toerana mihitsy ity ben'ny tanàna ny Malaimbandy ity fotoana maharitra ka izao tsy maintsy nanao be midina tany an-toerana izao niaraka tamin'ny gendarmerie avy aty Antananarivo sy Morondava notrony ny préfet ny Morondava sy Mahabo amerenana ny fandriam-pahalemana any Malaimbandy. Ao anatin'ny vaovao misongadina hatrany dia mbola mitohy hatrany savorovoro amin'ny FJKM ampotaka Anjozorobe miravoravo tanana hatreton'ny tompon'andraikitra isan'ny maratongany tsy mahavany olana. Ireo bavaka ihany koa moa dia mbola mitaky ny fialan'ny mpitandrina. Ionona saina hatrany. Tonga teny amin'ny FJKM ampotaka Anjozorobe ny président synodaly miadidy ity fitandrimana ity ny alahady teo.
tsy hita ny vahaolana noraisina ka niverymaina ny tenany tsy nanaiky ny resaka tamin'ny mpanao gazety ihany koa. Za tsy miresaka mpanao gazety kanareo mpanao gazety aminy satria andraraha-piangonana tsy azo voaka amin'ny gazety. Raha tsy ivona ny tsy fisiny ny mangarahara eo amin'ny fitantanan-draharaha sy ny fitantanam-bola ao amin'ity fiangonana ity tato anatin'ny herintaona no fototry ny olana araky nambaran'ireo mpivavaka izay mitaka ny fialan'ny mpitandrina. Pasteur Sinodaly tsy hita izay fanapahakevitra raisiny tena malahelo zay ary ny zavatra angatanay dia ny fialan'ny mpitandrina iriry ihany. Be dia be ny zavatra tsikaritra ihany koa mahatonga an'ilay fikorontanana voalohany indrindra fangatana rehetrarehetra izay natao hatramin'izay dia nanaraka tsara ny lalàna sy mifotodalàna sy mifitsipika fa tsy nenondry zareo zany zavatra zany. Ankehitriny nefa iry zareo milaza ho manana ny fahamarinana indray no tonga manakorotana eto amin'ny fiangonanay dia tena malahelo zay amin'izany zavatra. Fia mangataka izahay zany mba solo tena hafa akoatran'ireo sy mahalamina man'izao toetra raha zao mba hijery an'izao zavatra zao. Nanantona teo anivon'ny fohy BFJK ny mpanao gazety tamin'ity androany ity saingy nanambarany tao an-toerana fa anjara ny président Sinodaly no mamany olana. Hatreto anefa tsy misy ny vahaolana azo tsapain-tanana. Manay ireo mpivavaka ny amin'ny fanakatonana ny fiangonana araky ny fanambarany chef district nandritra ny fandalovany tao amin'ny fitandremana ampotaka. Tahaka ny efa minahazatra antsika teto amin'ny Kolo TV moa dia asa miavaka indray no entina aminao amin'ny ity alina ety dia ny fanaovana polisage izany izay entiny Mikael Romala. Asa mbola vitsy-panao ny fanaovana polisage sy illustrage ana fiara sy moto raha ny eto amintsika no resaina. Ho an'ity garage iray nanaovana fanadihadiana ity taosy ity dia nataon'izy ireo fivelomana ny fanaovana izany. Voalohany indrindra ny ataonay izany arak'izay anarana hoe polisage izay sady manao koa izay lustrage. Lustrage moa tsy viny amintsika fa fanaovana jiro. Raha ohatra mangafoka zany ny jironao dia vitatsika no manao mamerina anazy. Ohatra ny itsy moto ataontsika io zany dia vitatsika no manao anazy verina ho azava. Tanana avokoa ny 700 ny asa raha ny fanazavana. Eto dia manala an'ilay vernis amin'ilay jiro zany zao. Tsy maintsy alana moa zany le vernis an'ilay izy satria iny mihitsy no mangafoka be amin'ilay jiro. Kikisana amin'ny papier mihitsy izy aloha mba hanasorana anazy satria tsisy produit afaka manala anazy. Dia rehefa vita indray izy dia izay vao miditra amin'ilay produit ampiasaintsika entina hiprotégena an'ilay jiro. Mandalo dingana telo izay vao tonga toy izao ny jirona moto na fiara iray. Mampatonga an'izy mangirana zany dia mampiasa produit vahiny sy produit création izay foronika ihany. Ohatra n'ity produit anankiray ity zao produit vita vahiny mihitsy izy ity, zany hoe tao anatin'ity produit ity ihany zany sitomako ny système kely natao tamin'ilay produit anankiray dia iny no manome hafanana amin'ilay fangiranan'ilay jiro. Amin'iny zany ilay izy zany sady manala rayure no tsy mangafoka mihitsy. Rehefa plastika zany dia azo ampangiranana daholo na plexi toy ny jirona fiara, jirona moto afaka atao avokoa. Efatra amin'ny rahalay izy ireo no miara-mifandrimbona manao ity asa tanana ity. Tsy mitsanga menatra amin'ny kalitaon'ny asa ary tsy matahotra ny mety sy ny alatahaka noho ny kalitao izay tsy hitovy amin'ny asan'izy ireo. Mangirana sy afa-po vao mandovola ny mpanjifa ho hatrany ny vazivazin'izy ireo. Tsy matahotra izay amin'ny alatahaka izay ataon'ny olona satria zavatra atao mety tsy hitovy. Dia ny etapy omenan'ilay olona koa mety ho samihafa. Ny anay moa zany eto amin'ny kalitaon'ny asa dia somary mahatratra kely satria asa tanana koa ilay atao amin'ilay izy dia somary misy laharana kely. Rehefa manao anazy zany dia tsy manao asako maimaika fa mila finiavana manao anazy. Manomboka amin'ny 5,000 hatramin'ny 4,000 ariary ny mampangirana jiro iray izay miankina amin'ny alebeany. Noho ny fahitan'ny mpanjifa ny kalitaon'ny asan'izy ireo dia andalana amin'ny fanitarana ny asa amin'ny fisian'ny fiara-miasa amin'ny mpandrarava iny.
Mahakasika ny finday kosa indray dia amin'izao fotoana izao dia mananjara toerany lehibe amin'ny fianarana tanora ny emoji sary izay entina hanamorana ny fanehoana fihetseham-po itsakilana izay moa dia tsy ankasitrahan'ireo ray aman-dreny ny fampiasana azy be loatra fanadiny filolo mianta lala. Tsy afa-misaraka eo amin'ny tontolo andro ny tanora ny fampiasana ny finday, fandefasana someso, fidirana amin'ny Facebook sy ny maro hafa. Fampiasana ny emoji sary izay entina namorana ny fanehoana ny fihetseham-po ao anaty havatra an-tsoratra. Io indray koa no tena fampiasan'ireo tanora amin'izao fotoana izao. Sarotra mamoaka le emoji nefa tsisy ny emoji ohatra zao hoe rehefa miteny tsotra ianao mety tsy fantatra ianao rehefa hoe ahoana ny tezitra dia ahoana ny faly dia ahoana manolotra le izy tsy mampiale izy raha vao tsisy emoji. Ohatrany tsy dia ohatrany tsy dia alezy marina aloha raha tsisy an'le izy. Ohatrany sarotra be raha soratana daholo hoe zao fa misy an'iny zany ohatrany hoe faly ianao dia meme be dia mikakakaka be dia fa tsy tena hoe maina be le message araka ny teneny teo dia amin'izay mba misy animation kokoa le izy ohatrany hoe miteny hoe bonjour tsy ohatra zao dia mba ohatrany hoe maina be le izy hoe bonjour fa sy hoe mitsikitsiky le izy dia mba ohatrany hoe miova kokoa le message amin'izay fotoana izay. Manoloana ny fitiavan'ireo tanora ny emoji tsy ankasitrahan'ireo ray aman-dreny kosa nefa ny fampiasana be loatra azy io noho ny mety hiteran'io emoji io voka-dratsy eo amin'ny tanora. Lasa tsy tompony tena intsony ny tanora izany hoe tsy voajanahary intsony ny zavatra mivoaka ao aminy fa lasa ohatrany hoe terena ho machine izy. Amiko izany tsy dia mety loatra fa tokony izy mamoaka ny ao am-pony arakaraka ny zava-misy miseho fa le amboarina amin'ny alalan'ny tahaka an'ireny fahita ireny izany tsy dia tsara loatra amin'ny tanora raha fahalalako azy satria lasa tsy tompony tena intsony le tanora. Mampiasa voabaiko le teknôlôjika izany le anona tanora efa raha taloha tsy dia izay loatra e. Raha ara-tantara teo anelanelany ny taona 2017 hatramin'ny 2019 no nisian'ny emoji voalohany izay noforoany Sigetaka Kurati tsy mitsahatra ny fivoaran'izy io ary ny 17 Jolay kosa ny andro raisam-pirenena natokana ho an'ny emoji. Maresaka iraisam-pirenena kosa indray dia mitaky ny tombontsoa maro azo avy amin'ny fitradrana ny soltan'ny irakianina. Efa maharitra 2 herinandro izao no mitokona tany amin'ny faritra atsinanan'ny Irak fanadina. Vahoakan-jato no niarana nome voninahitra farany ity fandevenana ity, fandevenana fandroin'ireo maty nandritra ny fitokonana naharitra 2 herinandro tany Basora. Tamin'io fotoana io ihany koa tsy lavitra ny fandevenana. Vatandela maro no nametraka sakana ny lalana miazo ny toeram-pitrandrana gazy goavana iray eto an-toerana. Araka ny fanazavana, tsy sarotra ny fangatahana ary mora azo ny firenena manerana n'izao tontolo izao. Takina ny rano fisotro madio, ny fampananana asa sy ny famoronana asa sy ny maro hafa. Araka ny fanazavana, ny aingana avy amin'ny faritra Basora ny fitakiana ny fiandohan'ny volana Jolay lasa teo ary niparitaka tamin'ireo faritra maro, indrindra ny tany Misanina, Najaf sy Kerbala. Enim-bolana tateo arian'ny fanambarana ny fanjakana, ny fandresena ny fikambanana islamika. Manasongadiny indray ny tsy fankasitrahan'ny vahoaka ny fitondrana ity fitokonana ity. Araka ny fanazavana, manampitrotraka ny atezeram-bahoaka ny haintany manimba amin'ny fambolena sy ny fatapatapahany herinaratra matetika any amin'ireo faritra izay mihoatra ny 50 degré ny maripana. Milion'ireo mponina manao fitokonana ny kolikoly ary mitaky ny tombontsoa azo avy amin'ny fitrandrahana ny soltany avy amin'ity firenena mpamokatra soltany be indrindra maneran-tany fa 2 ao anatiny no pepty izy ireo. Efa nisy ny dingana nataon'ny governemanta nandravonana ny hetsy-bahoaka. Ny azo ny faritra Basora ny praiminisitra ny zoma lasa teo nampanantena ny hanome vola amin'ny tentina $300 ho an'ny faritra Basora. Ny azo ny faritra Kerbala ihany koa ny ministry ny atany omaly niezaky ny nanantony ireo mpitokiny saingy tsy nahitam-baolana izany hatramin'izao raha ny fanazavana. Dia iny maresaka iraisam-pirenena iny manakatonany vaovao tamin'ity alina ity ankasitrany ianao nanaraka izany soava-mahandry dia filomo mifodalo tompoko.
La 4G by Telma vous a présenté Ni Vaovao.